eo amin'ny resaka raharaha bazy toliara indray dia nitondra ny fanazavana ny kirady hoy Madagasikara momba ny fampietona sy ny fisisihana hanokatra ny bazy toliara tamin'izany fotoana izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro tsy ampendrela moisika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha bazy toliara ihany no horesantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto orinasa Manatiko voaroka tao amin'ny port'ny Toamasina rehefa tsy nahaloha ho fantrano voaroka tao amin'ny faritry ny seranantsambony Toamasina ny orinasa Manatiko ana filoha teo aloha Mark Ravalomanana rehefa tsy nahaloha ho fantrano nisy ny fandravana ireo fotodrafitrasa efa niorina ka anisan'izany ny trano misy rihana enina milohan'ny mpisolo vava an'ity orinasa ity ny fandroahana sy fandravana izay natao haingana na dia mbola eo ampiandrasana ny valin'ny fampiakarana fitsarana aza izy ireo nitondra ireo taratasy miantoka ny fiarovana ny fananany Mark Ravalomanana sy ny onitra mifandraika amin'ny raharaha sy fisoroarivo izay mbola tsy voalohan'ny fanjakana ny mpisolo vava araka izay voatondro ao amin'ny fifanarahany Maputo ao Antananarivo renivohitra indray araka ny voalazany Andriamatoa filoham-pirenena nandritran'ny kabary izay nataony dia hametrahana éolienne ao Antananarivo renivohitra sy ny antsiranana izay azo vitaina ao anatin'ny herintaona be izao tsy nitsangamenatra i Madagasikara nandritran'ny fandraisana COI folo andro lasa izay miova ny toetsaina madio ny tanàna noho ny ezaky ny vahoaka iray manontolo ka izay fiarahamientana izay no afaka hentina hampandroso ny firenena ho hiatrany ny voalohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nihozatra no mitondra ny firenena fa ny saina hafatra mafonja ho an'izay manositra lava ny fandrosoana tokony ny anan'ny vahoaka malagasy avy amin'ny filoham-pirenena io ampahanteny io naseho teo ambany faneva ireo mpianatra ho manamboninahitra avy amin'ny andiany manokana fa 720 na 27e peloton de formation militaire des cadres spécialistes miofana amin'ny akademia miaramila ao Antsirabe nanome voninahitra izany ny général Saville Lalamonja Delphin izay ministry ny folo alindahy niaraka tamin'ny général de Ramasinjaka Manantsoa Rakotorvelo lehibe ny état-major ny tafika tamin'iny herinandro iny nanisy resaka an'ilay fampitam-baovao izay nivoaka tao anatin'ny flankevitra ministra Moïse tao anatin'izay nilaza ny hoentsitra izy ireo ny amin'ny sivana mikasika ny fandraisana ireo miaramila izay hampidirana miasa hanatevina isa ny fianakaviam-be ny tafika malagasy tsara tsy ahivina mantsy fa araky ny filankevitry ny ministra ny larobia lasa teo dia hisy ny toerakasa voafaritra ara-tetibola na poste budgétaire ho an'ny miaramila miisa 27 ho an'ny taona 2024 tamin'ny taona lasa dia ireo mpianatra manamboninahitra ihany no niraisina ka nisy fahabangana teo amin'ireo miaramila andaharana izay tena ilaina amin'ireo iraka ho an'ny fandriampahalemana araka izany ireo toerakasa voafaritra ara-tetibola ireo dia hatokana handraisana miaramila réengagé nanamafy ny ministra fa hisy sivana mafy sy fanaraha-maso manokana anireo miaramila ireo mba hananana miaramila tsara sy vonina hiaro ny tanindrazana sy ny firenena tsy ekena ihany koa ho izy ny fisian'ireo olona tsy manaraka sy mivaona amin'ny sata sy fitsipika amin'ny maha manamboninahitra sy ny fitsipika mifehy ny tafika malagasy ka ho raisina ny fepetra mifanaraka amin'izany raha toaka misy izany rehetra izany tao anatin'ny kabary ny filoham-pirenena ihany koa dia voaresaka ny mahakasika ny orinasa bazy toliara rehefa vita ny mifehy sy mitrandraka ny harena ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy dia handroso i Madagasikara ho hiatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra izay kabary izay nataony izay avy any atsimo araka izany no hiainga ny fampandrosoana raha ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa bazy toliara
Ny tetikasa base toliara dia hitondra fampandrosoana goavana ho an'ny Madagasikara. Nilaza izy fa raha misy tetikasa lehibe sy goavana izay maromaro toy ny base toliara ao Madagasikara dia ho faingana ny fampandrosoana ny firenena. Midika izany kabary ny Andriamatoa Filoha izany fa mandray anjara betsaka ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ity fisokafan'ny orinasa base toliara ity raha toa ka tanteraka izany rehetra izany. Ao anatin'izay resaka raha base toliara izay hatrany dia nitondra ny fanazavany ny avy amin'ny krado i Madagasikara momba ny fampiatoana sy ny fisihana hanokatra ny base toliara. Tamin'ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2017 ny dingana rehetra nahazony base toliara permis minier na fahazoan-dalana hitrandraka izay notoroan'ny fikambanana iraisam-pirenena Setim Mahazy tany amin'ny Conseil des droits de l'homme tany Genève rehefa tsy nanana fahefana nankatao izany fanomezan-dalana izany ny fitondrana tezamita no tsy nanaja ny lalàna izay tokony narahana ary tsy mba naka akory ny hevitrireo mponina voakasika an'izany. Natsikafin'ny Cour des comptes ao amin'ny fitsarana avo tany amin'ny tatitra nataony tamin'ny taona 2014 ihany koa ny tsy maharadalàna ireo permis na fanomezan-dalana ny toliara stand izay nivadika ho base toliara ireo. Teo amin'ny andron'ny fitondrany Andriamatoa Herazorana Mampianana indray no nandraisany filan-kevitry ny minisitra ny fanapahan-kevitra hampiato ny tetikasa base toliara tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny volana Novambra 2024 no navery ny fitondram-panjakana ankehitriny no sokafana indray ny tetikasa base toliara na dia tsy nitsahatra nitsipaka izany mafy nanomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2024 izao aza ireo vahoaka voakasika an'izany tetikasa base toliara any an-toerana izany amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tsy misy mihaino ireo vahoaka izay maneho ny heviny amin'ny fanoherana an'izay orinasa base toliara izany fa ireo vahoaka izay manohana ny fisokafana izany no tena be mpiaino amin'izao fotoana izao satria tetikasa efa tsy maintsy ho sokafana ihany izy io ary efa vita ny fanarahana aratsonia niaraka tamin'ny fitondram-panjakana malagasy izay manome alalana an'izay fisokafan'ny orinasa base toliara any an-toerana any amin'izao fotoana izao izay ka ninona ny fanoherana ary ninona ny fanehoan-kevitra izay ataon'ireo mpanohitra an'izay orinasa base toliara izay mety tsy ahasakana ny amin'ny fisokafana izay raha toa ka mbola misy izay minia maneho hevitra amin'izay fanoherana any fisokafan'ny orinasa base toliara izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.